faly miarahaba sika rehetra mpanaraka azy tapaka ny watatagasy ny tenako androany isika de toy ny mazatratrandry de hanao famtinam-baovao izay vaovao malaza mivoaka isan'andro ka noho izany dia ireto teboka manaraka ireto no fitintsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity ny haona ny ministry ny filohalindaha malagasy sy tompony andraikitry ny fiarovana sinoa men mangataka w amin'ny vahoaka ny ministry fanajarena ny tany no esorina avokoa ny talemparitra rehetra ao anatin'ny raha politika ihany raha tsy rahonana tafaverina ao andapany avloha i Mercedes any amin'ny fatry Sofia iny no esorina fanondroany tamin'ny toerany solony aina no menjanahary parlemanta manomboka ny 7 janoary ny fivirina tsy ara-potoana ka izay rehetra zay no taterina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba fanamandravo nandreny hevitrantsika rehetra reny hanaovantsika vidéo manaraka manasitsika ihany koa ilaiken'ny vidéontsika ary manasitsika tanandro atrandry iabony amin'ny chaîne-ntsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana amin'ny sesy tonga Watatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrely isika fa vetrany tonga de vavany dawary tonga ny tafa tamin'ny ministra Taompabe tamin'ny 13 janoary 2024 ny capitaine de vaisseau Jong Gilang fitsidiana ara-pomba ofisialy voalohany izy ity taoriany nanendrena azy ho ministra misahana ny foloalindahy noho ny tanterahany tamin'izany voaresaky ny roa tonta nandritra ny fihonana ireo sehatra hanatsaranana sy hanamafisana trany ny fiarah-miasa efa misy eo amin'ny roa tonta toy ny fanomezana vatsim-pianarana ho any miaramila mandranty fiofanana manokana any Chine araka ny asa sy ny andraikitra sahanina tsara ny manamarika fa isan'ireo efa nahazo fiofanana tamin'ny sekoly ambony ara-tafika tany Chine ny ministra ankehitsiny mbola mitoha araka izany ny fanohanana ara-pitaovana ny tafika malagasy efa nisy teo aloha ohatra tamin'izany ireo sambo patrouilleur côtier tselatra sy malaky ahafahana miaro ny sistany sy faridranomasina izay tena zava-dehibe amin'ny maha nosy atsika ka efa nahazoana vokatra maro teo koa no nanomezan'izy ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fitandroana ny filaminana natolotry ny tafika sy ny zandary ary ny polisy ary ankoatran'izany ny fanolorana mpampianatra teny sinoa ho an'ireo miaramila sy ireo mpiasa sivily eo anivon'ny ministera tamin'ny talata 13 janoary kosa no nanomboka karazana vakan-kevitra sady fangatahana w ianaran'ny mpianatra ny fanjakana malagasy sy ampirota-pitrisa isa ny sezy ianaran'ny mpianatra eto Madagasikara ka mangataka amin'ny malalatanana mba hanampy efa misy ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fanabeazana hoy ramatoa ministra fa tsy ampy ho an'ny filansekoly manerana ny nosy ny tetibola amin'ireo fanamarihana 700 mahery nataon'ny vahoaka dia misy ny miteny fa ampitomboy ny tetibola fa fanabeazam-pirenena io ao indray ireo tonga dia miteny fa tsy ampy amin'izany ny tetibolanay satria mitentina iray hetsy ariary ny vidin'io seza mora indrindra ilain'ny fanjakana io mitatra amin'ny zavatra marobe ny fanehoan-kevitra avoakany sasany misy manosy-kevitra fa tokony miara-miasa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny fampianarana teknika fa mety hahavahany olana ovay mihitsy ny fandaharam-pianarana hoy ny sasany tiana nefa ny manamarika fa tsy ny rehetra akory dia manakina ity fangatahana ity fa ao ireo naneho ny fahavononany hanome izay zakany fanajerena ny tany no esorina avokoa ny talemparitra rehetra nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny larobia 20 janoary dia no esorina tamin'ny toerana avokoa ny talemparitra ny fanajerena ny tany sy ny fananantany eny anivon'ny faritra ka isan'ny no esorina tamin'izany isolony aina no menjanahary ho any amin'ny faritra Sofia dia fanondrona amin'izao ny talemparitra solony aina no menjanahary no esorina tamin'ny toerana io raha tsy hivina dia ny fanana ny didina nerena azy ny 10 febroary 2024 ary naverina ho talemparitra ny fanajerena ny tany sy fananantany Sofia izy ny ray martsa 2024 ary izao ny tena no esorina amin'ny izay asany izay indray voatendry ho taleny serasera eo anivon'ny fiadidianan'ny republika nandrisan'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 20 janoary ramatoa Mercedes Ratsirahonana tsy olom-baovao izy fa efa mpiara-miasa akaiky tamin'ny filohan'ny Rajoelina talemisahana ny hetsiky ny republika ny tenany tamin'ny fiampitondrany teo aloha nesorina tamin'izay andraikitry lehibe izay izy nandritra ny fampelezan-kevitra dia izao izy naverina ao iavloha izao ndray parlemanta indray ny alatsinainy 7 janoary ho avy izao hiatrika fivorina tsy ara-potoana ny parlemanta ka haharitra 12 andro izany lahadinika mandritra n'izany ny fampahafantarana ny programa fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana fa eo ihany koa volavolandinja teny dalàna manova ny fizan-dalàna famaizana mikasiky ny sazy omena ireo olona manao habibina amin'ny fanolanana hodinihana mandritra n'izany fivorina tsy ara-potoana zany ihany koa ny momba ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay sy zay ara tompoko lasy tompoko vavy hamarana koa ty vidéontsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravy na reny hevitra rehetrena hanaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiken'ny vidéontsika ary manasitsika tanandro hatrany iabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sesy tomato Watatagasy tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka de mirary soa
any agnaty fô ragno mbola hely ziska tsika jiobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasany anao tsiny fa lovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanignesa atolotro anao ty fôko mbaleva atolotro anao kazamiagnatsiny zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kazatao adala zaho tsy agne aza miagnatsiny anao tiako